Zavatra anankiray tena tiana mipetraka amintsika tsirairay avy ny amin'ny resaka hoe fahendrena. Fahendrena. Raha miresaka fahendrena ianao dia karaha baiboly resantsika dia inona tonga dia tonga andohanao voalohany? Iza? Solomona. Solomona tonga ao an-tsaintsika voalohany ny amin'izany hoe fahendrena zany. Ary ilayntsika no hanana fahendrena. Fa rehefa mandehandeha zahay mitety toerana manao fitoriana dia tsapa mihitsy hoe mahantra le vahoaka. Ohatran' Jesosy rehefa nandeha nitety tanàna dia onena izy fa ohatran' ny ondry tsisy mpiaro le vahoaka. Dia matsapa mihitsy ianao amin'izay toerana le anao hoe tsisy mpia le vahoaka, tsisy mpikarakara le vahoaka, satria vitsy ny manam-pahendrena. Vitsy ny manam-pahendrena ka hitsinjo ny hafa, fa lasa miaina ao anatin'ny kolikoly, miaina anatin'ny risoriso, ary ao anatin'ny tikely, tsy hanao izay hampandrosoana ny besin'ny maro. Dia tsapa mihitsy zany zavatra zany. Ary memorongatra zany rehetrarehetra zany ny fampitehana sy ny fandravana eo amin'ny vahoaka nefa dia maro be. Nisan'ny fiangonana koa nefa dia mitombo ihany. Nisan'ny tilikambo dia mitombo ihany. Fa ny olana dia izao, tsisy fahendrena. Tsy misy fahendrena. Ary izay ny tena tiana petraka amintsika tsirairay avy hoe mba hanana an'izay etaeta ny fahendrena izay. Solomona rehefa nisehoan' Andriamanitra tamin'ny alina dia niteny tamin'ny Solomona izy hoe Angataho izay zavatra ilainao. Raha ianao nitenenina amin'izany isehoan'ny tompo amin'ny alina, Angataho izay zavatra ilainao. Inona valinao? Jesosy mamaky ny ao am-po. Mety misy lista maro be, maro isan-karazany eo. Fa ny Solomona rehefa niteny ny tompo hoe Angataho izay tianao angatahana, dia izy hoe mangataka anao asaina, hitantana, andrindra, hamantatra izay tsara hitantanako an'izao vahoaka izao. Oviana ianao no nangataka fahendrena farany tamin'ny vavaka. Oviana ianao no nangataka fahendrena farany tamin'ny tompo. Oviana ny vavaka farany nataonao zany hoe mba nangatahanao fahendrena. Mba mangataka an'izany ve ianao? Sa ianao efa milaza anao hoe fohendry? Sa tsy ao andohanao zay? Fa mila an'izay fangatahanao fahendrena zay ianao amin'ny sokajy-taonanao, amin'ny sokajy-piainanao, amin'ny maha ianao anao zao. Misy etaetan'izany ve ao anatintsika? Misy etaetan'izany ve ao anatinao hoe nangataka an'izay hoe mba nivavaka izay hoe fahendrena? Tsy vita ny fiainana io raha tsy misy fahendrena avy amin'ny tompo. Tsy vita ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra raha tsy manana izay fahendrena izay. Ary ny dikan'izay mangataka fahendrena izay dia porofo ny fanetretena. Marika hoe tena manetry tena ianao fa tsy mahavita na inona na inona. Jakoba dia milaza hoe raha misy tsy manam-pahendrena dia aoka izy angataka. Aoka izy angataka amin'ny tompo ka tsy hanahana. Zany hoe izay ny tena zava-dehibe ilayntsika mba hazoantsika fiainana. Ao amin'ny boky ny oabolana moa dia bokin'ny fahendrena. Dia manasa antsika mamaky ny oabolana. Raha tarihan'ny fanahy ianao ary raha miray eritseritra amiko dia andao mamaky ny oabolana toko iray isan'andro. Raha mamaky oabolana toko iray isan'andro ianao dia vitanao zany io anatin'ny 2 volana. Satria ny oabolana misy 130. Dia mamaky iray isan'andro ianao. Raha 30 andro moa zany ny volana anankiray, mamaky indroa ianao zany ao anatin'ny andro anankiray farany. Fa ilainao ny manana fahendrena avy amin'ny tompo amin'ny zavatra rehetrarehetra. Vakitsika le mpanjaka voalohany toko 7. Mpanjaka voalohany toko 7 andininy voalohany. Mpanjaka voalohany toko 7. Andininy 4. Anao tomboka amin'ny andininy voalohany. Ary Solomona tonga vinanton'ny Farao, mpanjakan'ny Egypta, fa nanambady ny zanaka vavin'ny Farao izy ka nitondra azy ho any an-tanànan'i Davida, mandra-pahavitany ny tranony
sy ny tranon'i Jehovah ary ny mandan'i Jerosalema manodidina. Kanefa ny olona mbola namono zavatra atao fanatitra teny amin'ny fitoerana avo ihany, fa tsy mbola nisy trano vita ho an'ny anaran'i Jehovah hatramin'izany andro izany. Ary Solomona tian'i Jehovah ka nizotra araka ny dian'i Davida rainy. Ary Solomona tian'i Jehovah ka nizotra araka ny dian'i Davida rainy. Nefa kosa izy mbola namono zavatra atao fanatitra sy nandoro didika azo manitra teny amin'ny fitoerana avo ihany. Ary ny mpanjaka nankany Gibeona amono zavatra atao fanatitra any. Fa izany ilay toerana avo malaza ka fanatitra odorana arivo no naterin Solomona teo amin'izany alitara zany. Tao Gibeona no sehoan Jehovah tamin'ny Solomona tamin'ny nofy nony alina. Ary hoy Andriamanitra, Angataho izay tianao homeko anao. Dia hoy Solomona, ianao efa naneho fahasoavana lehibe tamin'ny Davida raiky mpanomponao, araka ny nandehanany teo anatrehanao tamin'ny tsi-fivadihana sy ny fahamarinana ary ny fahitsian'ny fony taminao. Ary ianao efa nitahiry izao fahasoavana lehibe izao azy, dia nanomezanao azy zanakalahy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany, tahaka ny amin'izao anio izao. Ary ankehitriny, Jehovah Andriamanitro, ianao efa nampanjaka mpanomponao handimby an'i Davida raiko. Nefa izaho dia mbola zaza ihany, ka tsy fantatro akory izay fivoaka sy fiditra. Ary izaho mpanomponao koa dia ao amin'ny olonao izay nofidinao, sady olona betsaka tsy tambo isaina ary tsy hita isa noho ny amarony. Ko omeo ahy mpanomponao saina malady, hoentiko mitsara ny olonao, aizako manavaka ny soa sy ny ratsy. Fa iza moa no mahay mitsara izao olonao betsaka izao? Ary sitraky ny tompo ny nangatahany Solomona izany zavatra zany. Ka dia hoy Andriamanitra taminy, satria nangataka izany zavatra zany ianao, fa tsy noela velona, na harena, na niain'ny fahavalonao, fa fahaizana itsara no nangatahanao, dia indro efa nanao arak'izay teninao aho. Ka indro efa nanomeanao saina endry sady mahiratra, ka tsy nisy takanao ny teo alohanao, ary tsy hiso takanao ny atorianao. Ary na izay tsy nangatahanao azy, dia efa nomeko anao koa, dia arena sy voninahitra, ka tsy hisy mpanjaka tahaka anao amin'ny andronao rehetra. Ary raha andeha amin'ny lalako ianao ka hitandrina ny lalako sy ny didiko tahaka ny nandehanan'i Davida rainao, dia ataoko ho ela velona ianao. Ary dia natsiaro Solomona, ka indro fanofy zany. Ary no tonga tany Jerosalema izy, dia nitsangana teo anoloan'ny fiaran'ny faneken'i Jehovah, ka nanatitra fanatitra odorana sy fanati-pihavanana, ary dia nanao fanasana ho an'ny mpanompony rehetra izy. Amen. Zay tantara zay nomeny tompo anandro any ho anao ihany koa ny fampianarana ny amin'ny hoe mangataka ny fahendren'Andriamanitra. Zavatra hitantsika eto Solomona nandimby an'i Davida teo amin'ny 20 taonany teo. Mbola zaza ihany aho izy, tsy haiko ny miditra sy ny mivoaka. Dia nangataka fahendrena tamin'ny tompo izy. Zavatra hitantsika nefa talohan'io nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Solomona io Tao Gibeona, dia vakitsika kely miakatra kely eo ambony eo hoe 4, ary ny mpanjaka nankany Gibeona amono zavatra atao fanatitra any. Ny mpanjaka nankany Gibeona amono zavatra atao fanatitra any. Fa izany ilay fitoerana avo indrindra. Nanatitra fanatitra odorana firy arivo no naterin Solomona teo amin'izany alitara zany. Biby vonoana io resantsika io, 1000 tête zany, arivo naterina teo anatrehan'Andriamanitra. Namono, nanatitra fanatitra, namono biby hoentina teo anatrehan'Andriamanitra arivo. Raha raintsika fiainam-panahintsika izay dia izao, ny tenanao koa ny mila tena hoentinao mihitsy aloha vonoana manofo anao sy ny maha-olombelona taloha sy mampanota anao hoentinao eo anatrehan'ny tompo izay, mba hahafahan'ny tompo miasa aminao avy eo, mba tsy ho ny sitraponao intsony no atao.
fa ny sitrapony Jesosy Kristy. Zay fampianarana voalohany mipetraka eto. Ny faharoa dia zao, rehefa miaraka amin'ny tompo ianao, eno tsara ty zavatra lazaiko ty, rehefa miaraka amin'ny tompo ianao, tsy maty antoka zany ianao rehefa mahafoy zavatra ho an'Andriamanitra. Rehefa misy an'izay générosité zay ao aminao, fahafoizana, fanomezana ho an'Andriamanitra, mahafoy ny zavatra rehetrarehetra ho an'Andriamanitra, tsisy faty antoka zany eo amin'i Jesosy. Lazaiko anao. Satria nanaty Andriamanitra tsy hoe tambazana zavatra akory, fa le fahafoizam-ponao, le fahafoizana ao anatinao, le fahafoizana fitiavana manome, ary manome tsy mitsitsy fa manome zay afaka omena rehetra, dia misy lanjana iny eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy verimaina iny eo anatrehan'Andriamanitra, ary tsy adinon'Andriamanitra iny fa Andriamanitra malala. Hitanao rehefa natao ny fanatitra arivo niseho tamin'ny Solomona, Andriamanitra noho ny alina. Tao aorinan' le namonoana fanatitra, tao aorinan' le lanolorany zavatra ho an'Andriamanitra. Zany hoe manotona ny zavatra rehetrarehetra, mahafoy ho an'Andriamanitra, mahafoy ho anazy manontolo ny fiainanao rehetrarehetra. Io tsika le tsy miteny hoe tsika tsy manambara ny lalàna, ary tsika tsy mametraka ny olona eo ambanin'ny lalàna, fa tsika ao anatin'ny fahafahana, eo ambanin'ny fahasoavana. Dia ny olona tezitra rehefa le miresaka an'le hoe fahafolo-karena ianao, tsisy fahafolo-karena zany tsony amin'Andriamanitra. Fa raha tena marina anie tsy fahafolo-karena zany eo amin'Andriamanitra, tsy ampahafolo zany dia davin'Andriamanitra aminao, fa ianao manontolo. Ianao manontolo dia davin'Andriamanitra fa tsy ny ampahafolony aminao. Ianao manontolo dia davin'Andriamanitra, ny ianao manontolo, ianao manontolo sy ny ianao manontolo no dia davin'Andriamanitra, fa tsy ny ampahafolony ianao sy ny ampahafolony ianao, fa izy iray manontolo. Halleloja. Amporisihana antsika zany zay ohatra ny tahaka ny Solomona zay hoe nafoy ny zavatra rehetrarehetra, mafoy ary tena hoe miantoraka eo anatrehan'ny tompo. Niseho tamin'Andriamanitra Solomona, niseho tamin'ny Solomona Andriamanitra noho ny alina. Tadidio hoe Tao Gibeona. Tadidio zay hoe Tao Gibeona zay. Dia nandeha amin'izay nivavaka nangataka izy. Misy fiantraikany be zay. Ianao ray mpianakaviana, ianao ray mpianakaviana, mangataka fahendrena amin'ny tompo ve ianao? Rahalahy, hitiavanao ny vadinao, hanabeazanao ny ankizy eo amin'ny tokantranonao, andehananao amin'ny fahendrena, amin'ny fitantanana sy ny fandrindrana ny zavatra rehetra. Ianao ranabavy, mangataka fahendrena amin'ny tompo ve ianao? Amin'ny kolokoloanao ny vadinao, ny amin'ny fanoavanao ny vadinao, amin'ny fikarakaranao ny zanakao. Io ny ankohonana io ny ministera voalohany apetraky ny tompo. Nangataka fahendrena amin'ny tompo ve ianareo ry tanora, mba andehananareo araka ny sitrapon'Andriamanitra? Fa amin'izao fotoana dia ny ratsy lasa tsara, ny tsara lasa ratsy, ary mila n'izay hoe fanahy mamantatra izay hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra. Mila n'izay fanahy mamantatra izay hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Aza manaraka ny fanao izao tontolo izao, aza manaraka ny fomba izao tontolo izao. Izao tontolo izao koa manana ny fahendrena. Ny fahendrena dia misy karazany anankiroa. Ny fahendrena avy any ambony sy ny fahendrena eto tany. Ny fahendrena eto tany dia fahendrena diabolika hozy ny tenin'Andriamanitra, avy amin'ny devoly. Fa fahendrena ihany ny ilazany azy. Jakoba toko fahatelo, Jakoba toko fahatelo. Andininy fahatelo ambin'ny folo. Jakoba toko fahatelo, andininy fahatelo ambin'ny folo. Iza eo aminareo no endry sy manam-pahalalana, aoka asehony amin'ny fitondratena tsara ny asany, amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Fa raha misy fialonana, mirehitra, sy fifampiandaniana ao amponareo, aza mirehare na mandainga manohatra ny marina. Izany fahendrena zany. Hitanao, lazainy fa fahendrena ilay izy. Raha misy fialonana mirehatra sy fifampiandaniana ao amponareo, aza mirehare na mandainga manohatra ny marina. Izany fahendrena zany dia tsy avy any ambony. Zay ilay lazaiko anao teo hoe misy fahendrena avy any ambony, misy fahendrena eto ambany ihany. Fa araka ny ety an-tany ihany, araka ny nofy, araka ny any demonia.
Raha vao misy fialonana zany ao aminao ao, raha vao misy fifampiantanina ao aminao ao, de very zay fa tonga de tenenin Jakoba misy avy amin'ny démonie zany. Ny démonie, ny devoly zany misy an'izay fialonana zay. Ny devoly nge nialona an'Andriamanitra zay natonga anazy nankany fiderana. Fa tsy toetra ny zanak'Andriamanitra zany hoe misy fialonana zany. Tsy toetra zanak'Andriamanitra zany hoe ao anatin'ny fifampiantanina zany. Fa zay le lazainy teo ary izy tsy vitany hoe apiny mihitsy le izy hoe mirehatra. Fialonana zany eo ihany. Fa le izy tena hoe fialonana mirehatra. Mbola misy degré ihany koa zany le fialonana. Fialonana tsotra fotsiny fa ndray fialonana mirehatra. Poizina nataon'ny devoly io, poizina menarana. Ao amin'ny Romanina toko 3 na toko 4 dia misy an'izay mihitsy hoe poizina menarana. Anisan'ny poizina menarana dia hoe fialonana zay. Anisan'ny poizina menarana zay hoe fifampiantanina zay. Fa nefa dia lazain'ny ten'Andriamanitra ihany hoe fahendrena. Fahendrena zao tontolo zao zany zay. Fahendrena zao tontolo zao no manandra-tena. Fahendrena zao tontolo zao no misy an'izay fifampiantanina. Fahendrena zao tontolo zao no misy an'izay hoe fialonana zay. Fa ho an'ny zanak'Andriamanitra dia ohatsy izy hoe tsy araka ny avy any ambony zany fa ety an-tany any. Ara-nofo araka ny an-démonie. 9:40. Fa izay misy fialonana sy fifampiantanina dia misy fikorotanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, pur. Masina raha tiana lazaina, tsisy fahotana. Ary tsi-fihavanana. Zay ny fahendrena avy any ambony. Tsy manao izay adiadiva, tsy manao izay ifandirana, fa misy izay hoe tsi-fihavanana. Tena Andriamanitra dia milaza raha azonareo atao ihany dia ataovy izay hihavanana amin'ny olona rehetra. Sambatra mpampiavana fa izy no antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Raha azonareo atao dia mihavana amin'ny olona rehetra. Zay le fahendrena avy any ambony. Madio aloha tsi-fihavanana. Manaraka mandefitra. Fahendrena avy any ambony. Manana fandeferana ve za? Manana fandeferana ve ianao? Amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny tranga zavatra maro isan-karazany. Misy izay fandeferana zay ve? Mora alahatra. Manaiky fandaminana ve? Manaiky fandaharana ve? Manaiky fandrindrana ve? Fa zany koa fahendrena avy any ambony. Vokatra le fahendrena avy any ambony. Be famindrapo, be vokatsoa, tsy mianahana na metsara velatsia. Famaritana n'le fahendrena avy any ambony daholo rehetrarehetra zao. Rehefa mamaky andreo tsika azavakina fihavakiana fotsiny. Fa tonga dia ohatrany hoe mijery fitaratra ianao dia tarafo hoe aiza ho aiza amin'ireo moa, aiza ho aiza amin'ireo rehetrarehetra zao. Fa matoa men'ny tompo anao ty teny ty androany. Dia misy zavatra tian'ny tompo amboarina sy ahitsy foana eo amintsika. Ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Ny fahendrena avy any ambony dia madio, tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindrapo, be vokatsoa, tsy mianahana na metsara velatsia. Zao fiainantsika zao tena mila angataka ny famindrapon'i Jesosy tsika ry afako. Mila tena mitaraina mandrao manalina amin'ny tompo mihitsy hoe meo fahendrena indray hitantanako araka ny sitraponao amin'ity tontolo andro ity. Meo fahendrena indray hisafidy izay tokony ho ataoko amin'ity tontolo andro ity. Fa be tabe amin'ny olona very izay fahendrena izay. Ao amin'ny Filipianina toko 1:5 dia mivavaka koa Paoly hoe mangataka mba hanananareo fahaizana manavaka izay zavatra tsara. Amin'ny teny frantsay izy dia lazainy hoe important. Mba haitsika mamantatra izay zavatra important. Important eo anatrehan'Andriamanitra zany. Important eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha lasaina bavy dia izay important amin'i Jesosy amin'izay ny important aminao. Amen. Fa tsy ny important amin'izao tontolo izao. Miova mihitsy zany rehefa ao amin'i Jesosy Kristy. Ary io ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Jakoba toko 1:9 fa Jakoba toko 1:5
Vao manomboka ny epistiliny Jakoba dia miresaka an'izay fahendrena izay. Ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra, sady tsy mandatsy. Izay ny toetran'Andriamanitra. Ny olona mandatsalatsa anao, fa ianao rehefa tsy manam-pahendrena ka manatona ny tompo, tsy mandatsandatsa anao izy. Haleloja. Tsy mba mandatsandatsa anao zany izy, ary tsy mamerimerina zavatra rehetrarehetra efa nataonao tany aloha. Izay le hoe manadino. Indraindray isika mihitsy no tsy manadino zavatra nataontsika. Misy olona ohatran'izany mihitsy, dia miaina ao anaty fanamelohan-tena foana izy. Jesosy nefa efa manadino ny zavatra nataony. Azonao ve zany zavatra zany? Kekeriny le nenina foana, kekeriny le zavatra natao foana, dia miatsaina ny amin'iny foana. Dia isaky ny miona, isaky ny resaka, dia zay foana ny resahana. Jesosy ary nefa efa manadino an'iny. Aza misaina lasa ozy izy, na matsiaro ny taloha, indro za fa manao zava-baovao aminao. Mila fantatrao rehefa manatona Jesosy ianao ka mangataka fahendrena, Jesosy tsy mandasa anao zany. Zay ny tena mahafinaritra an'io Jesosy io. Alao miresaka amin'ny Jesosy, zay miresaka amin'olona. Fa mba ho toetranao koa toetran Jesosy, azalatsaina ny olona. Amen. Fa manana foantra, manana fonena, taka ny an Jesosy zay. Tsy nandatsa mihitsy Jesosy. Raha tonga teo amin'ny Jesosy, le vehivavy azo ola-tanana nijangajanga, sa nandatsy izy? Tsy nandatsy izy. Izy ary tonga dia niaro fotsiny hoe aiza reo manenjika anao reo. Fa tsy nandatsa mihitsy izy. Toetra ny zanak'Andriamanitra, andrindrandrindra ny tena fahavoazan'ny olona tena hoe spirituel be. Mihevitra azy teny ho fotoafita, mihevitra azy teny ho efa tafita. Dia mihevitra azy tena tsy ao anaty fahalemena intsony. Dia mandatsandatsa sy manameloka sy mitsaratsara ny hafa. Tsy mety zany. Tsy mety zany. Ianareo izay efa matanjaka ozy izy, aoka hitondra ny fahalemen'ny malemy. Aoka ho maharo-po, aoka ho mandefitra, aoka hiatra ny hafa. Fa raha tahin'ny tompo ianao, matanjaka ianao ara-panahy, mafana ianao ara-panahy, tafajoro tsara ianao ara-panahy ao amin'i Jesosy Kristy, fahasoavana zany fa tsy avy aminao. Fanomezana avy amin'Andriamanitra zany. Fa aza mieritreritra hoe noho ny fahatsaranao sy ny effort be nataonao. Tsy hisy effort zany ao amin'ny tompo. Fa fahasoavana zany. Ary noho ny fahasoavana, mbola be da be ny mety mbola solafaka, be da be ny mety mbola mianjera, be da be ny mety mbola tsy manam-pahendrena. Dia aza mitsara ny hafa, aza manameloka ny hafa, aza mandatsa ny hafa. Fa mba mety effort zany ihany ianao teo aloha, mety effort an'izay koa ianao teo aloha. Fa areno amin'ny fahalemem-panahy izy, areno amin'ny famoram-panahy izy, manana fandeferana sy fahalemem-panahy sy faharetana amin'ny olona. Fa izay no natonga Jesosy nahazo olona. Haleloja. Jesosy zany manana le toetra mampanjaka, entitra, ary manana an'izay autorité zay. Fa Jesosy koa nefa manana le toetra malefaka sy manana fandeferana. Haleloja. Ary amin'ny fandeferanao sy ny faharom-ponao sy ny fahalemem-panahinao no atonga ny olona ho babo. Haleloja. Ahoana ozy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Petera? Tsy voazao ty ten'Andriamanitra iny zaraiko. Ianareo vehivavy, aoka ny fiangonareo tsy amin'ny fitafiana amin'ny haingo marevaka ety ivelany, amin'ny firandranana sy amin'ny volamena. Fa aoka ny fitafianareo dia hitoe-panahy malemy sady miadana. Fahalemem-panahy zany ny takin'ny tompo. Zay koa ranabavy, lasa miresaka amin'ny ranabavy le izy zany zao. Mila manam-pahendrentsika ranabavy amin'ny fitondran-tenantsika rehetrarehetra, amin'ny fitantanana, amin'ny fandaminana. Aoka tsy ho amin'ny firavahana ety ivelany, amin'ny volamena ozy izy sy ny firandranana. Tsy zantsony rehefa ao amin'i Jesosy. Ny valeranao rehefa ao amin'i Jesosy tsy miankina amin'izay zavatra entinao sy anaovanao. Haleloja. Averina. Ny valeranao rehefa ao amin'i Jesosy tsy miankina amin'ny zavatra entinao sy anaovanao.
Fa ny valeranao rehefa ao am Jesosy dia le fanahy malemy sady miadana. Petera no milaza an'izay. Ka raha misy ny vadinareo izy raha nabavy tsy mino, aza maiky amin'ny teny foana. Fa rehefa tsy azonao amin'ny teny intsony izy aza amin'ny teny, fa aoka le toe-ponao ny hitany. Aoka le toe-panahinao ny hitany. Aoka le fandeferanao sy le famoram-panahinao ny hitany. Fa ozy izy hoe raha ny tompo ara miteny rehefa mamaly zavatra ho an'ny olona ianao, lasa vainafo eo an-dohany iny. Lasa vainafo eo an-dohany iny. Zany hoe fampianarana ho antsika amin'izao fotoana dia miainaha amin'ny fahatsorana. Miainaha amin'ny fahatsorana. Miainaha tahaka ny fahatsorana ao am Jesosy. Misy ny olona kely lazaiko anareo fa aleo ny noana tsy misy sakafo tsy izay tsy manao lamaody. Mba tsy ho amintsika eto intsony anie izany. Aleony ampandeferina ny zavatra rehetrarehetra momba ny fiainana mahavelona. Fa aleo ny fisehoany ety ivelany no atao. Tsy mety izany. Tsy fahendrena avy any ambony izany. Fahendrenany eto tany ihany izany. Dia izay ny vavaka natao Paoly Filipianina toko voalohany, mangataka mba hananareo fahendrena, aizanareo mamantatra izay tsara indrindra. Hoy tena Andriamanitra any amin'ny Jeremia any, raha mahay manavaka ny zavatsoa amin'ny zava-pony ianao dia ho solom-bavako. Raha mahay manavaka ny zavatsoa amin'ny zava-pony ianao dia ho solom-bavako. Io solom-bava io izany dia izao, misy fiantraikany zavatra teneninao, misy fiantraikany zavatra torianao, misy fiantraikany zavatra zarainao. Io tsy vita amin'ny teny eto, fa miteny eto sy miresaka samy afaka miresaka. F'izao ao ambadika ao ny fanefen'ny tompo anao amin'ile fiainanao isan'andro mihitsy, hoe misy zavatra efa tsisy antony amin'ny tompo tsony, tokony tsisy antony aminao tsony. Misy zavatra tsy mamaiky amin'ny tompo tsony, tokony tsy mamaiky anao tsony. Zay le manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zava-pona. Fa rehefa mahay manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zava-pona ianao, ny tompo mampiasa anao amin'izay rehefa avy eo. Rehefa mandeha mission ianao, mandeha mitory any amin'ny tany le ndesana teo hoe hitondry sy any amin'izay rehetrarehetra ianao, dia isanao hoe tena tsy mety tsony mandandany vola amin'ny tsy antony. Tsy mety tsony ny andandany sakafo amanetsiny, sakafo ozy mandany vola amin'izay tsy anina. Tsy mety tsony ny andandany zava-pona anaha, fa le zava-pona ty amiko iny rehefa tena ampiasaina, ilain'ny olona any ambanivohitra, any amin'le tany tsy tonga ny fiara. Ilain'ny olona le zavatra tsy afaka andandany foana intsony zany, tsy afaka anaonao foana tsony zany, tsy afaka hividividy fahatany tsony fa fantatro hoe misy ilan'i Jesosy anahako, fantatro hoe misy zavatra ilain'i Jesosy ho an'ny olona, ary afahako manasoa ny hafa. Zay koa le fahendrena avy any ambony. Manana zay fahendrena zay ke mahatonga Solomona teny ahoana ary ny tantanako, za napetraka ho mpanjaka, eo ny vady aman-janako mila fahendrena any amin'iny. Napetraka koa hitatana an'ireto vahoaka reto, misy fotoana mety misy miady reo, ahoana ny tsarako azy. Misy fotoana misy fanapakevitra mila entina raisina matotra, ahoana ny andraisako an'izay fanapakevitra zay. Zay rehetrarehetra zay ozy izy tsy ho vitako zay, fa mila ny fahendrena avy any ambony aho. Mila fahendrena mihitsy ahako mandeha araka sitrapon'Andriamanitra. Mba vavaka ao anatinao ve izany? Mba isa minitra isa segondra ve ianao dia mangataka oatra mihitsy, tompo mamindrafo amiko fa tena mila fahendrena, me fahendrena avy aminao ahako, amin'ny fanapakevitra raisiko, amin'ny lalana tokony alehako, amin'ny zavatra tokony hoteneniko, amin'ny zavatra rehetrarehetra mila ataoko. Fantatra hoe tsy ianao tsony mihitsy io fa Jesosy Kristy. Ary zao ny tena zavatra tsara ho fantatsika hoe Jesosy te hiaina ny fiainany ao aminao. Jesosy te hiaina ny fiainany ao aminao. Fa tsy ianao ny hiaina fiainany Jesosy ao aminao. Azonao ve mahasamy hafa an'izany? Jesosy te hiaina ny fiainany ao aminao. Jesosy zany ny te hitondra. Jesosy ny te hanapaka. Ary ny famonjena teo amin'ny azo fijaliana dia zao, fiainana amin'ny fanakalo. Ahoana ny ilazana azy hoe fiainana amin'ny fanakalo? Tadiova rehefa teo amin'ny azo fijaliana Jesosy, ny aretinao netiny teo, ny ozinao netiny teo, ny tsy fahamarinanao netiny teo, ny fahatezeran'Andriamanitra aminao netiny teo, ny ota rehetrarehetra netiny teo, ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra netiny teo. Zany hoe raha tokony nakany aminao izy dia ny vily dia nakao aminy daholy. Zay natonga hoe rehefa maty Jesosy, maizina daholo, maizina tany aman-danitra. Ary rehefa maizina tany aman-danitra, Jesosy misy nyresaka tamin'Andriamanitra, tsy niteny tsony izy hoe raha io. Raha mijery anatin'ny Baiboly fa isaky miresaka Jesosy anatin'ny Baiboly, anatin'ny filazantsara, isaky miresaka mpianatra izy, isaky miresaka izy miteny foana hoe ny raiko, satria tena rainy io.
fa tsy mahita mihitsy ianao anatin'ny baiboly ao anatin'ny filazantsara ka nahitan' Jesosy ny teny hoe Andriamanitro fa teo amin'ny azo fijaliana ihany izy no nyteny an'izay. Teo amin'ny azo fijaliana ihany Jesosy ny teny hoe Andriamanitro nahoana ianao mafoy satria teo tonga dia mampiseho an'Andriamanitra amin'ny tompony fahefana sy hery azy ary Andriamanitra afo mandoro. Nakao amin'ny Jesosy daholo ny fahatezerana rehetrarehetra. Dikan'izay zay natonga anazy avy eo rehefa nyteny hoe vita, tapitra zany le fanamelohana. Dia dikan'izay rehefa lasa tany daholo ireny dia le fahasoavan Jesosy ireny miainao anatinao, le famindrapo, le fahasalamana, le fahamarinana. Ianao lasa fahamarinan'Andriamanitra, zany hoe le fiainana Jesosy, le fahamarinana atao amin'ny Jesosy, le tsy nalala ota lasa miainao aminao. Zany hoe ianao dia tokony ho tsapanao hoe miaino Jesosy atao anatiko. Mifanakalo zany le izy, azontsika ve zany? Raha azontsika saretsaina mihitsy zany hoe lasa tany amin'ny Jesosy daholo le ratsy rehetrarehetra, le tao amin'ny Jesosy, le fiainan' Jesosy lasa miditra ao aminao. Fiainan' Jesosy amin'izay ny ao anatinao. Raha tsapantsika isan'andro san'andro zany dia tsy ho lava amin'ny fahotana intsontsika. Raha tsapantsika isan'andro san'andro zany dia tsy hanaonao foana intsontsika fa nome fahendrenanao ny tompo amin'izay zavatra rehetrarehetra atao, amin'ny fitantanana, amin'ny fandrindrana, amin'ny fandaminana rehetrarehetra. Fa ilainy izay rehetrarehetra izay ary ny tompo mangataka anao mba hanana izay hetaheta amin'ny vavaka izay, mangataka izay. Fa zava-dehibe zany, tena zava-dehibe zany. Ary ny tena mahafinaritra amin'ilay izy dia izao, rehefa mangataka fahendrena zany ianao izay tsy nangatahanao ary romenanao. Raha za zany sokafan'ny tompo ny masoko dia tsy ho lany andro anao lisy tamin'i Jesosy intsony hoe reto Jesosy, ty Jesosy, ito Jesosy, tandreminy amin'ity Jesosy, misy an'ity koa ny Jesosy, ary reto koa Jesosy, ay misy an'izao koa Jesosy. Tena tsy lany andro amin'izay intsony fa tonga dia zay Jesosy omeo fahendrena andehanako araka ny sitraponao. Jesosy omeo fahendrena mba andehanako araka izay tianao, mba aizako mifidy mamantatra izay tsara, izay ankasitrahanao. Zay no ataoko. Dia rehefa amin'izay fotoana izay dia ahoana? Izay tsy nangatahanao ary romenanao. Halleloja. Tandremo nefa mametsifetsy eo amin'ny Jesosy hoe ndeha mody angataka fahendrena fotsiny zany. Nefa kay misy zavatra hafa ao tena tadiavinao. Jesosy tsy hanaovanao ambadika politika. Halleloja. Fa hainy tompony ao am-ponao, fantatra tompony ao am-ponao raha mody mangataka fahendrena anao, raha tena mangataka fahendrena. Fa zay ny zavatra tena tian'ny tompo apetraka izay hoe fahendrena. Mba tsy hanaovanao foana, tsy andehandehananao foana amin'ny tsisy antony. Dia raha iverina amin'ilay tantaran'i Solomona, verinao mpanjaka voalohany indray tsika toko 7. Rehefa sorona zany ilay izy raha lasaina bavy dia zao. Rehefa tena maminao ny fanatrehan'i Jesosy izay ny tena zava-dehibe, izay ilay tena fahendrena voalohany indrindra. Satria rehefa fahendrena par excellence anie dia Jesosy. Jesosy ilay fahendren'Andriamanitra. Marina zany hoe za manana an Jesosy dia efa ao amiko fahendrena, fa tena angatahan'ny tompo mihitsy hoe tena hanano fahendrena fa hahaizana mandeha araka sitrapon'Andriamanitra ianao. Mpanjaka voalohany toko 7 andininy fa 15. Mpanjaka voalohany toko 7 andininy fa 15. Ary no tonga tany Jerosalema izy dia nitsangana teo anoloan'ny fiara faneken'i Jehovah. Mpanjaka voalohany toko 7 andininy fa 15. Ary no tonga tany Jerosalema izy dia nitsangana teo anoloan'ny fiara faneken'i Jehovah ka nanatitra fanatitra odorana sy fanati-pihavanana ary dia nanao fanasana ho an'ny mpanompony rehetrarehetra. Tao aorianan'le valim-bavaka nataon'Andriamanitra taminy io. Tiana tenenanao dia zao, tadilo hoe Gibeona. Tadilo hoe toerana voalohany, taiza nisy anazy, Tao Gibeona. Tao Gibeona izy nanao fanatitra tany amin'ny fitoerana avo. Fa tato amin'ny 15 izy tao Jerosalema izy nitsangana teo anoloan'ny fiara faneken'i Jehovah. Samy hafa be amin'izay le zavatra nisy. Tao a Jerosalema teo anoloany, nitsangana teo anoloan'ny fiara faneken'i Jehovah. Ny atao hoe fiara faneken'i Jehovah dia ny fanatrehan'Andriamanitra. Tao nisy ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny Gibeona tsy mbola nisy an'izay ary tsy mbola nisy an'ilay vavaka natao sy Andriamanitra niseho. Fa tao Jerosalema tao le fiaran'ny fanekena. Tiana lazaina aminao koa dia zao, resaka Gibeona dia resaka lalàna.
fa nyresaka Jerosalema dia fahasoavana, fahasoavana, fahasoavana. Miankina amin'ilay herin'Andriamanitra ianao, miankina amin'ilay herin'i Jesosy Kristy ianao. Zany hoe rehefa ao amin'ny Jesosy Tompo ianao eo amin'ny fanatrehany ianao, eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy isan'andro ianao. Marina be da be ny fizahantsoetra, be da be ny ady sy ny fitsapana. Fa zao rehefa ao ny fahasoavan'i Jesosy aminao dia tsy lavo anaty fahotana ianao, tsy lavo andeha amin'ny adalana ianao, tsy lavo andeha hanaonao foana ianao, satria ilay herin'ny fahasoavana ao anatinao Jesosy Kristy izay. Mila aza miankina amin'ny herin'ny tenanao mihitsy, aza mihevitra ny tenanao hoendry. Misy an'izay misy ao amin'ny tenin'Andriamanitra, aza mihevitra ny tenanao hoendry, aza mihevitra ny tenanao efa hotafita, aza mihevitra ny tenanao efa navita. Fa zao mandolia foana eo anatrehan'i Jesosy. Mila ny fahendrenao tsy tapaka Jesosy, mila ny fahendrena avy aminao atompo. Dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra amin'izany fotoana izany ozy izy izay mandreny teniko ka mankatoa azy dia hoarina amin'inona? Hoarina amin'ny lehilahy endry izay nanorina ny tranony teo amin'inona? Teo ambony vatolampy. Hoarina amin'ny lehilahy endry izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Izy io lehilahy endry nanorina ny tranony teo ambony vatolampy io izay mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mankatoa azy. Fa avy ny rika, avy ny orana, nisy rika be fa tsy naninona le trano satria ny orana teo ambony vatolampy. Fa izay mandreny teny ka tsy manaiky an'izay lazainy dia hoarina amin'ny lehilahy adala ozy izy izay nanorina ny tranony tambony fasika. Ka androany efa ambony vatolampy ve ny fiainanao sa mbola ambony fasika? Fanatsara taretaka ninona ary ny amboniny io? Fototra ihany no mikaonty. Halleloja. Ny fototra ihany no mikaonty. Fa rehefa fasika io na inona endriny eo, na inona fahatsarany eo, tsy mateza io. Fa rehefa vato io, fotoana mahavaivay zao, dia volinge tsy faly. Za miteny aminao, ianao mandroso miaraka amin'ny Jesosy io, tsy faly izy. Manao izay andavonanao sy amerezana anao foana izy. Ao an'eritreritrao ao amin'ny toe-ponao ao, amin'ny zavatra hita masonao sy ny maro isan-karazany. Eo ny angatahanao fahendrena, tena me fahendrena to. Andehanao koraka sitraponao isan'andro san'andro. Fa taony dia volona sibatra tsika, fa rehefa ao amin'ny Jesosy ianao tsisy mahakasika anao. Lehilahy endry nanorina trano tambony vatolampy tsy niotsiny zany satria niorina teo ambony vatolampy. Mba tena eo ambony vatolampy daholo tsika rehetrarehetra zao. Ary le tena fahendrena dia Jesosy Kristy. Rehefa fean'le izy dia zay. Zay mahatonga Jesosy ny teny hoe, nareo miresaka Jona fa eto misy lehibe no Jona. Nareo miresaka hoe Solomona zany fa eto izy misy lehibe no Solomona. Azonao amin'izany Jesosy tena tia nazaraina aminao, le tena fahendren'Andriamanitra, le hery sy fahendren'Andriamanitra. Ao amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany 1:30. Jesosy Kristy le hery sy fahendren'Andriamanitra. Dia tiany tompo zay fahendrena zay. Jesosy Kristy zay tena anjaka ao aminao. Hameno anao, hitarika anao, andehananao amin'ny fahendrena amin'ny zavatra rehetrarehetra. Araroty ny fotoana ivavahana, araroty ny fotoana andraisana tenin'Andriamanitra, araroty ny fotoana iainona ny tompo ahafahanao mahazo ny bitsika rehetrarehetra avy any aminy. Fa zavela totorany zavatra rehetrarehetra eto amin'izao tontolo izao ianao. Marina ianao fa miaina eto, fa ianao tsy an'izao tontolo izao. Marina sa diso? Sa ianao mbola an'izao tontolo izao? Halleloja. Miaina eto ianao fa tsy an'izao tontolo izao ianao. Sarobidy ianao amin'i Jesosy. Ary sarobidy io fananana apetrany eo aminao io. Saro-piarony aminao Jesosy. Saro-piarony aminao Jesosy. Satria ianao nataony fofombadiny. Nataony ianao fofombadiny. Azay mahatonga azy saro-piaro. Tsy olon'olom-pona ianao eto io. Manandray an'i Jesosy. Fa fofombady. Zany hoe rehefa fofombady zany misy projet any ao. Inona projet ny fofombady? Apakatra, hakavady, saro-piaro Jesosy. Satria ampiakatra anao izy ho avy izy tsy ho eleny amin'ny raon'lanitra. Anjaranao ny mandeha mendrika an'izay hoe fofombady zay. Anjaranao ny miaina, mieritreritra, mitondra tenda, midika an'izay hoe fofombadin' Jesosy zay. Aza manala baraka ny anaran'i Jesosy tsika. Aza manala baraka ny anaran'ilay mpampakatra atsika dia Jesosy Kristy zany. Aoka tsy nohony aminao ny tenenany ratsy ty filazantsara ty. Halleloja. Aoka tsy nohony aminao ny ampisy fatafitoinana ny hafa, ka ianao tsy miditra amin'ny fanjakana zay te hiditra zay velanao miditra. Sanatria zany. Fa aoka ianao ilay lalana, ilay fatsona madio
andehanany tenin'Andriamanitra mba tonga ny olona voavonjy amin'ny alalanao sy amin'ny fijoroanao. Fa vanim-potoana sarotra zao, vanim-potoana ny ady zao, vanim-potoana fitsapahana zao, vanim-potoana ny ady mavaivay zao. Fa eo ilay ilana hoe miankina amin'i Jesosy, miankina tanteraka amin'i Jesosy, ary fantatrao hoe aiza moa ilay hoe mbola ho avy ianao Jesosy, mbola ho avy ianao aka. Fa tsy natao ho ahy mihitsy ty tontolo ty. Fa tena hoe ho anao mihitsy azy Jesosy, ianao ihany. Tovozo amin'i Jesosy ny herinao, tovozo amin'i Jesosy ny fahendrena, tovozo amin'i Jesosy zao rehetrarehetra zao. Fa rehefa tena manana an Jesosy ianao amin'ny toetra tsara amin'ny fahendren'Andriamanitra ianao, izay lazaiko izay hoe tsy sujet de prière be ho lazainao intsony. Fa zay tsy nangatahanao ary omenanao, inao izy dia arena sy voninahitra. Fa ny tompo koa amin'ny fahendrena fitantananao an'izany koa rehefa avy eo. Samy mandiny tena eo am-pitoerana eo amin'izao fotoana izao. Samy mandiny tena eo am-pitoerana eo, aiza ho aiza ianao amin'i Jesosy, aiza ho aiza ianao ny amin'ny fandrosoana miaraka amin'i Jesosy. Fa izao voasoratra ao amin'ny Daniel, izay endry dia mirapiratra tahaka n'inona? Tahaka ny kintana eny an-danitra. Izay endry dia mirapiratra tahaka ny kintana amin'ny an-danitra, ary izay misintona ny maro amin'ny fahamarinana ozy izy. Dia sarobidy indrindra koa eo anatrehan'Andriamanitra. Tadidio fa izay ilay fahendrena dia tavy amin'ny tompo. Fahendrena mirapiratra tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra. Aza miaroaro amin'ny fahotana e, aza miaroaro amin'ny fahotana, aza manaraka ny fanao an'izao tontolo izao, aza manaraka ny fomba an'izao tontolo izao. Tadidinao ry Daniela sy ry Sadraka sy ry Mesaka sy Abednego rehefa babo tany Babilôna izy, tsy nety nihinana ny hanina mpanjaka izy, tsy nety nihinana an'ilay hanina natao fanatitra tany amin'ny sampy izy, fa naleony nifady an'izany, naleony ozy izy hoe aleo ny anay anokotrana ihany sy sakafo tsotra fotsiny nomeo anay. Fa zay tsy aroaro amin'io. Natahotra ny mpiandraikitra, ozy izy hoe lasa zay indray no voasazy raha mahita anareo mahi, ary mahita anareo tena hoe malemilemy. Rehefa tapotra ny fotoana 2 andro izatoetra anareo. Fa reto mihinana haniny mpanjaka sy misotro divay reto zao ho botrabotra. Nareo zao raha hifady an'io dia tsy hita ohatran'izay. Fa ny zavatra nitranga rehefa avy eo atao anatin'ny 2 andro ry Daniel nitanao hoe tena miramira tava sy tena tovolahy. Tena hoe nijoro ny toetra satria nahoana nifady ny ratsy izy. Nifady izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra izy. Ianao koa rehefa mifady ny fahotana, mifady tsy ankasitrahan'ny tompo, ny tompo mahita anao ary ny tompo manamarina anao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Mety mafy be ny adinao amin'izao fotoana. Mety mafy be ny fitsapana mazo anao amin'izao fotoana. Mety tena ao anaty kizo ianao amin'izao fotoana. Fa izao no lazaiko anao, Jesosy tsy mandasa aloha voaloha, manatona anazy ianao raha mila miverina. Mety tena ao anatin'ny tena engrenage ianao, fa fantatrao fa tsy tokony io no alehanao. Efa fantatrao fa tsy tokony io no ataonao. Efa fantatrao le izy e. Fa le hery iverenanao tsy vitanao, tsy anananao. Le dingana hiala mihitsy tsy vitanao. Fa eo ny teneko anao, eo le ilana ny fahasoavana. Androany Jesosy misintona anao hoe ndao indray, za tsy mandasa anao. Fa za mbola manana zavatra tsara lavitra noho io mamatimaty anao io. Za mbola manana zavatra tsara mafinaritra be noho io zavatra eritreretinao io. Zay ningeny amin'i Jesosy. Zay le fahendrena. Ary zay le zaiko zay ny fahendrena voalohany indrindra dia le fanatrehan'i Jesosy tena lasa tianao. Le fanatrehan'i Jesosy lasa tsy foinao, fa lasa misy atmosferana fitsarana ao aminao. Lasa misy atmosferana fiadanana, filaminan-tsaina, fitoniana ao aminao. Rehefa tena hoe Jesosy ny manjaka, rehefa tena hoe averinao eo amin'i Jesosy. Hainareo ve le hira hoe indro aho iverina? Hay ve? Andao anao ziry zay tsika. Za tsy dia mahay le hira. Fa tadidiko fotsiny tonony ary hitako hoe mahakasika be le tonony. Dia ho antsika tsirairay avy raha hitanao hoe tena mila miverina tsara ao amin'i Jesosy ianao. Dia tena eo am-pitoerana eo anao Angataho mihitsy, miverena amin'i Jesosy. Ary hitanao hoe mila an'izay fahendrena izay ianao, misafidiny tsara izay ankasitrahan'Andriamanitra. Tena Andriamanitra any amin'ny epistily any aza manao adaladala ozy izy fa aoko mifantatrareo izay tsara izay ankasitrahan'Andriamanitra. Aza manao adaladala.
dia hoy izy hoe Andriamanitra tsy mandatsa fa manome malalaka. Manome malalaka. Ataovy ohatran'ny Solomona 20 taona napetraka ho mpanjaka. Fa zaho izy tsy haiko ny miditra, tsy haiko ny voaka, tsy haiko ny tsaran'ireo vahoaka ireo. Ataovy ohatr'izay koa tsy haiko ny hitondra an'izao fiainana izao hoe. Tsy haiko ny hanapa-kevitra, tsy haiko ny hanao an'izao rehetra izao. Omeo fahendrena avy aminao atompo. Omeo fahendrena avy aminao atompo. Ifonako aminao izay lasa. Ifonako aminao izay fanapa-kevitra tsy nety. Ifonako aminao izay lalana tsy nety. Findro miverina eo aminao androany. Za miteny ianao tsisy lalana afa-tsy Jesosy e. Eo ihany. Tsisy lalana afa-tsy Jesosy. Fitsarana, fiadanana, filaminana. Zay tsy nangatahanao ary izy dia omenanao. Za miteny aminao miresaka tsy zao tsika miresaka zao fa tena hoe mangataka izay fahendrena izay ianao. Fa hitanao toy amin'ny fiainanao rehetrarehetra fa tsy mandainga io tenin'Andriamanitra io. Fa zay tsy nangatahanao raha ho azonao. Any amin'ny tsy eritreretinao mihitsy. Any amin'ny tsy neverinao mihitsy. Any amin'ny zavatra tsy nikalkulenao mihitsy. Ianao hoe any amin'ny tsy neritreretanao mbola omeny Jesosy ianao. Fa manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra io Jesosy io. Ary mahavita azy io Jesosy io. Alleloia. Mahavita mikarakanao io. Mahavita miandraikitra tanteraka anao io. Za tsy hampitsangana anao. Fa ianao rery sy ianao sy Jesosy le hitanao tena mila miverina amin'ny Jesosy ianao. Vavaha eo am-pitoerana. Miondre misy dia apetrao amin'ny tompo. Hoe tena ty Jesosy alao miverina fa tenao aminao ihany izy. Zay fahendrena diabolika rehetra, fahendren'ny tany, fahendren'ny nofy, fahendren'ny démonie, avitsory eo amin'ny Jesosy. Fa za hoe tena angataka le fahendrena avy aminao. Zay endrikendrika fialonana sy fiandaniana rehetra